Tafaverina arina an-tanindrazana ny Kabeso ny mpanjakatoera sy ny miaramila-ndrolahy alohan'ny hanaterana azy any an-tanindrazana any Menabe dia nisy ny fanomezam-boninahitra teny Mozole avaratra Ambohitsaina androany. Nisy ny lanonana ara-miaramila izay nitanterahina teny an-toerana ho mariky ny adidy nataon'izy ireo amin'ny fiarovana ny tanindrazana. Taorian'izay dia nihazo avy hatrany any Menabe, any no apetraka izy ireo ary isy ny lanonana ara-drazana izay tanterahina andraisana izany sy alohan'ny hanitrihana azy any amin'ny Zomba izay natokana ho azy amin'ny mahampanjaka azy. Ampiatrano ny fiaonam-biatampony ho an'ny komity mpanantanteraka ny parlemanta rezionaly ny vondrony ny fampandrosoana aty amin'ny faritra Atsimon'ny Afrika SADC amin'ny volana Novambra ho avy izao i Madagasikara araka ny tatitry ny antenimieram-pirenena. Efa miomana amin'ny fandraisana izany ny Tsimbazaza, ifanindran-dalana amin'ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny antenimieram-pirenena ity fiaonana ity. Mandritra ny fotoana fitantanan'ny Madagasikara ny vondrana SADC dia ho maromaro ireo fivoriana izay ho tanterahiny eto an-toerana. Voarara ny fitrandrahana azy an-drano amin'ireo farihy rehetra ny tasy nanomboka omaly 1 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2024 araka ny didy volana mamaritra ny fe-potoana fikatoana ny jono an-dranomamy Vonjimaika izay navoaka ny fiadinan'ny faritra tasy. Nidiny fotony tany amin'ny distrika ny Soavinandriana nampahafantatra tamin'ny fomba ofisialy izany ny ekipan'ny fitaliavam-paritry ny Jony sy ny Toekarena Manga niaraka tamin'ny governoran'ny faritra omaly. Samy manana ny fotoana fikatoana ny jono mandritra ny fotoana voafetra ny faritra tsirairay Madagasikara, fotoana ahafahan'ny hazan-drano manatodo sy mitombo ara-dalàna ny antoana ny fitombony ara-boajanahary izany. Fokontany telo ao feno arivo atsinanana mbola tsy nifandray tamin'ny tambazotra ny Jirama hatrizay no tafiditry ny herinaratra ankehitriny dia antsikafika, sahorana ary ampasipotsy. Anatin'ny fanentanana ny mponina ametraka antonta-taratasy fangatahana fampidiran-jiro ny Jirama amin'izao fotoan'izao araka ny fampahafantarana nataony. Tafiditra anatin'ny ezaka fampisitrahana herinaratra ny rehetra ny fanitarana ny tambazotra ny mpitsinjara herinaratra araka ny voalazan'ny orinasa. Taoriany nandraisan'ny vahoaka malagasy azy ireo teny Ivato ka hatreny Mahamasina ny alahady teo dia ndraisin'ny filohandry rajoelina teny Avoloha ireo mpilalao ny Barea. Nisy ireo mari-pakasitrahana izay natotry ny fitondram-panjakana ireo mpilalao. Ankoatr'izay dia nomena ihany koa vola ho fakasitrahana azy ireo. Raha ny voalazan'ny filoham-pirenena dia natao tanaty baoritra mihitsy ny fakasitrahana tamin'ity indray mitoraka ity noho ireo zava-bitan'ny mpilalao izay nahavita nampiray ny malagasy. Miomana avy hatrany izy isika amin'ny fiadinan'ny tombon-dakan'ny Afrika amin'ny 7 ka misy ny lamina amin'izany toy ny fanomezana bourse professionnelle ho an'ireo mpilalao.